Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Semana kuaniwa ni radio manerantan la feoni fanantena ni tundato kiazava. Nisy anglisy mpivarotra vato sarobidy anankiray nandefa vato soa tany amin'ny mpivarotra vato anankiray any Inde. Nikarakarainy ny vato izay alefany ary nofonosiny tsara tamin'ny taratasy malemilemy izay nongotany tao anatin'ny bokotra nainy tao mikesika tao amin'ny birao izay nisy azy. Nofonosiny tamin'ny mpitandremana tsirairay ny vato soa. Ary rehefa namon'ilay vato soa farany indrindra izy dia ny pejy misy mitoko voalohany ao amin'ny filazantsara ny jauna no nampiasainy. Tsy inona tokoa mantsy ilay boky tonta dia tonta izay nandro vitany hamonosana ny vato soa fa ny baiboly. Rehefa tonga tany amin'ilay karana izay mpivarotra vato soa tany Inde, ny vato izay nalefan'ilay anglisy dia voasarika ny mason'ilay karana, andinika sy hijery ny soratra izay voarakitra tao anatin'ireo taratasy izay namonosana ny vato soa. Izao mantsy ny teny hitany tamin'ny takela taratasy farany indrindra izay nifonosany vato soa. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Gaga sy talanjona ilay karana namaky izany dia ny antombo tao am-pony isan'andro ny feritreretana izany teny izany ary dia niasa tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Tsy salasalana hoy izy noho ny farany fa ny hevitra izany dia atolotra ny famonjena. Tena naharay zavatra sarobidy lavitra noho ny diamondra nahazo ity takela taratasy ity hoy izy. Noraisiny tamin'ny mpifaliana izany teny izany sady nambarany tamin'ny mpifaliana tamin'ireo olona hafa izay nifandray taminy. Mandra-pahatonga ny misionera vazaha anankiray namangy ity tanàna ity izay tsy nanantena ahita afa-tsy karana kristianina anankiray monja. Kanjo gaga ilay misionera vazaha fa kristianina marobe no ny andry sy ny tsena azy tao niaraka tamin'iray mpitarika anankiray. Tsy iza izany fa ilay lehilahy izay nandray ireo vato soa ny voafono tamin'ny takelaka taratasy mirakitra ny filazantsara ny jauna. Eny, miteny amin'ny olona andova famonjen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny pejy voasoratra ao amin'ny baiboly. Manan-kery amonjena ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra. Manamafy izany tokoa izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko 1:9 manao hoe fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Fanantenana sy fampaherezana rammy fomarainako sokafako ny tenina sy mba mampalaina satry mofonaina hoan'ireo zay kivy fo Sana
disa. Fifalina arriva paolala na mareo fantiapana misarikaya lamina sisi mampanay izuru si usay lulatini masina Zay lay onjany fanantenana. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Miarabantsika mpanaraka ny fandaharana sakafo eto amin'ny AWR indray ny namanao Sabina Rakotondranaivo. Androany isika dia hijery zavatra hafa kely indray dia natsoina hoe rocher coco, izany hoe karazana bombo vita amin'ny coco izy ity, nefa ny somary amin'ny endrika gâteau ihany. Reto avy ary ny zavatra ilaina: tapotsina atody 2, siramamy fotsy 70 grama eo, coco voakika anankiray, coco anankiray zany dia kikisana. Averiko indray tapotsina atody 2, siramamy fotsy 70 grama, voanio voakika anankiray, coco iray zany dia kikisana. Ahoana raha fikarakarana azy? Kikisana aloha le coco, kikisana tsara. Rehefa voakiky le coco dia alaina indray le tapotsina atody izany hoe tapotsina atody moa zany atody iray manontolo dia sarahana esorina ny tamenany dia le tapotsiny no ampiasaina. Dia afangaro amin'ilay siramamy dia kapohana. Rehefa manomboka mandroatra sy lasa matevina le tapotsina atody sy le siramamy dia ajanona fikapohana. Arotsaka le kikina voanio teo, ka rehefa manafangaro azy dia tsara raha sotrobe hazo no ampiasaina, fa iny zany no tena idealy na tena tsara indrindra ampifanangarona azy. Raha ohatra ka manana an'ilay antsoina hoe poche à douille dia arotsaka koa le voanio. Raha ohatra moa ka tsy manana dia afaka maka sachet arotsaka ao anatin'ilay sachet aloha zany le voanio efa miaraka amin'ny tapotsina atody sy siramamy teo, dia asiana lavaka kely ny eo amin'ny tendron'ilay sachet. Maka plaque le mitsofoka anaty lafaoro reny na plat à vy zany, dia alaina dia hosorana menaka kely,
dia alaina le voanio teo iny efa ao anaty sachet na ao anatin'le paosy douille dia pitserina tsirairay atao mitsitokotoko atao mifanelanelana kely zany dia atao mitsitokotoko dia rehefa izay dia andrahoana ao anaty lafaoro mandritra ny 12 minitra ka hatramin'ny 15 minitra eo. Mila jerena matetika sao dia may. Afaka atao koa raha tsy manana lafaoro afaka manao an'le lafaoro vilany atao anaty vilia fisaka zany dia apetraka eo amin'le vilia saromana dia asiana vainafika eo ambonin'le takotra dia mila jerena tsikelikely. Ny tena tsara zany ny lokony rehefa manamasaka anazy dia somary doré kely ohatra mamoaka mavomavo. Iny izy ny tena tsara. Ity rocher coco dia afaka tehirizina maharitra amatona mihitsiny atao anaty boaty na raha ohatra ka hivarotra isika dia avela mangatsiaka tsara aloha le izy dia atao anaty sachet. Mirary atsika zany ahita fahombiazana ary hotahian'Andriamanitra hatrany ane ny fanandramana izay ataontsika ka ahita voka-tsoa amin'izany isika eo amin'ny fiainantsika. Ny nanotra ny fandaharana Sabina Rakotondranaivo Sama kosa no nanampy teo amin'ny fandraisam-peo mandrapitafindray ary piany malala. Peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Whatever my lot, Thou hast taught me to say, it is well with my soul. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Arahaba sy fisaorana no atolotrinao piaino izay manaraka izao fiaraha-mandinika ny tenin'Andriamanitra izao. Ny namanao Kalebandretsikivy no mitafa aminao. Andriamanitra dia mangataka izay olona maniry te-ara-monina aminy mba hanana toetra sy fomba fiaina izay mifanahaka amin'ny azy. Hitantsika amin'ny zava-misy eo amin'ny fiaraha-monina isan-karazany tokoa fa izy mitovitovy toetra ihany no afaka miara-monina. Koa tsy magagary raha tsy maintsy manahaka an'Andriamanitra isika raha te ho afaka miara-monina aminy. Eo ny olana mipetraka satria ny olombelona taorian'ny nahalavoniny tamin'ny fahotana dia nandova toetra izay mifanipaka tanteraka amin'ny toetra n'Andriamanitra. Ka iza no afaka hiara-monina amin'Andriamanitra? Misy vahaolana nefa, misy fanantenana satria azo ovana ihany ny toetra. Ary isika malagasy dia miteny hoe ny tarehy ratsy tsy azo ovana fa ny toetra ratsy azo ovana. Marina tokoa fa mety hisy fiovana hita eo amin'ny olona sasany no niezaka mafy izay atao, saingy izao ny zavatra hita, ny toetra fototra dia sarotra be ny manova azy. Indray mandeha nisy lehilahy iray mpamolaka bibidia nahita zanaka tigra dia nalainy le biby dia nofilahiny sy nampianarany baiko ary dia tena folany tokoa ilay bibidia. Indray mandeha dia nentiny aseho vahoaka tamin'ireny antsoina hoe sirika reny ty tigra ity izay efa lehibe tamin'izay fotoana izay. Nafinaritra tokoa ny fampisehoana, variana ny olona
nisy zavatra nitranga nefa voarangotra ilay biby tsy nahy ny tanan'ilay rangahy ary dia nivoaka ny raha dia mba nasainy ho tsetsefin''ilay tigre ny raha nivoaka nahita tsiron'ilay biby ka tsy nety ny ala farany dia noviravirainy teo masony mpijery teo ilay rangahy izay namolaka azy. Henoy ny fomba fahitan'Andriamanitra antsika olombelona. Jeremia 7:20 moa mahova ny odiny va ny Etiopiana ary ny leoparda va mahova ny sorany. Raha izany dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ratsy. Raha tsorina ny tianyizany teny izany olazaina dia izao: tsy mahova ny odiny ny Etiopiana ary tsy mahova ny sorany leoparda ary ny olona tsy mahova ny toetrany. Rehefa latsaka lalina ao amin'ny olona ny toetrany dia tsy misy ninninna azo atao mba hanovana azy. Raha toetra tsara moa izany dia arabasoa araba tsara, fa raha toetra ratsy kosa dia loza no hovokany. Misy olona izay efa tena lasa toetrany mihitsy ny fangalarana ohatra ka dia mahafinaritra azy manao izany na dia tsy noho ny tsy fananana azy. Ny olona manana toetra manao soa koa dia tsy mahay afa-tsy manao izay, ka na inona fanakanana na inona fanakanana dia tsy mahakivy azy izany. Izao ary no fanontaniana tokony apetraka eo anatrehan'izany toerana misy ny olona izany. Avy aiza ny toetra ary inona no mahatonga azy ho tsy azo ovahana toy ny hoditry ny Etiopiana sy ny soratry ny leoparda? Fomba maromaro no mahatonga ny toetra ho toy ny raha mikoriana ao anaty. Eo aloha ny lalan'ny fandovana, mandova ny toetra ny ray aman-dreny ny zanaka. Tsy misy azo ataony amin'izay. Tsy ny ankizy ihany ny tokony ho faizina amin'ireny toetra ratsy asehony ireny, fa ny ray aman-dreny ihany koa no tokony ho efa nofaizina talohany izany. Ankoatra ny toetra nolovana tamin'ny ray aman-dreny dia misy koa ny toetra vokatry ny tontolo manodidina. Mety ho namana izany, zavatra jerena, zavatra vakiana sy zavatra henona. Ny toetra dia mifindra avy amin'ny fifampikasoana ela amin'ireny karazan-javatra sy olona ireny. Fantatrao tsara ilay fiteny hoe izay miaraka amin'ny amboholo dia amboholo, sy ny hoe lazao azy namanao dia ho lazaiko anao hoe izy ianao. Ary izao no mahagaga amin'ity fifamindrana toetra ity. Ny tsara tsy mba mifindra fa ny ratsy ihany. Jereo ny fivantoetran'ny ankizy rehefa ratsy toetra ny namana. Mbola tsy naheny teny toy izao ny findrany toetra tsara ny ranona ho ny ranona. Ankoatr'ireo dia azo volena ihany koa ny toetra. Tadidio izao fivoaran'ny toetra izao: ny fihetsika miverimberina no miteraka fahazarana ary ny fahazarana miverimberina no manjary toetra. Raha tianana toetra tsy mora tesitra ianao izany dia tsy maintsy manao izany fihetsika izany imbetsaka ambara-pahatonga no lasa fahazarana. Raha mitady ho tesitra ianao dia tsy maintsy miteny hoe efa nanapa-kevitra ny tsy ho tesitra. Farany dia ho tonga olona tsy mora tesitra ianao. Arak'izany ary dia ny fahelam-potoana sy ny famerimberenana no fanalahidin'ny fananana toetra, na tsara io na ratsy. Raha tia ahira ve ianao dia ampy ianao ny mamerina izany ray mandeha fotsiny? Tsia, mitaky fotoana sy famerimberenana ny fahaizanao izany hira izany. Raha tia nahaka an'i Jesosy ianao dia tsy maintsy miaraka aminy mandritry ny fotoana maharitra, ary tsy maintsy averimberinao ireo fihetsiny, fiteniny, fomba fiainany mba ho tonga fahazarana ao anao ary mba ho lasa toetranao izany amin'ny farany. Poizina ho an'ny zanak'Israely fahaizay hatrany ny toetran'ireo firerena jentilisa izay nanodidina azy ireo. Rehefa nifaniraisira tamin'izy ireo ny zanak'Israely izay vahoaka nofidian'Andriamanitra ampiseho ny toetrany, dia nanjary nanahaka ny toetran'ny jentilisa izy ireo. Dia izahany foana ny tantarany verimberina tamin'ny fiainan'izy ireo. Hita ato amin'ity Jeremia 7:10 ny santionany amin'ireo fiovan'ny toetra ny vahoaka an'Andriamanitra ireo. Lazain'Andriamanitra eto amin'ity toko ity fa efa tsy voaova intsony ireny toetra ireny. Ny 5:20 ohatra dia milaza fa nanadino an'i Jehovah ny Israely fa nitoky tamin'ny lainga. Ny 5:20 dia milaza fa mpijangajanga sy jejojejo ny zanak'Israely.
tandremo ny tontolo manodidina anao na olona zany na zavatra satria mety hikosoka ny toetra n'Andriamanitra ao anatinao reny. Ny fehezanteny farany amin'ny 7:20 dia milaza toetra iray izay tena ratsy tokoa ankoatran'ireo izay efa voalaza ireo. Andeha vakitsika izany. Jeremia 7:20 ka ny tapany farany. Mandra-pahoviana no mbola tsy hetezanao anadio ny tenanao. Ny tsy fetezana no mahatonga ilay toetra ho tsy azo ovana toy ny hoditry ny Etiopiana sy ny soratry ny Leoparda. Betsaka ny olona izay tsy maniry, tsy mety ary tsy manaiky hovonjena. Toetra ne zany? Toetra panda. Na inona na inona fahamarina tolina aminy dia lavina. Rehefa ny olona no mandahy tsy mety anadio ny tenany sy tsy te hovonjena dia tsy afaka manao fahagagana Andriamanitra. Fa ho an'izay te hiova kosa hiala amin'ny toetra ratsiny dia milaza fanantenana io tapany farany amin'ny 7:20. Raha mety manadio ny tenany ny olona dia eken'Andriamanitra indray izy. Ny famonjena ny mpanota dia anjaran'Andriamanitra irery ihany fa misy kosa anjaran'ny mpanota. Tsy inona izany fa ny fetezana hanadio ny tena. Ny apôstôly Paoly dia natakatra tsara izany anjaran'ny olona ao amin'ny fanovana ny toetrany izany ka ho izy ao amin'ny Romanina 12:2 ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Miova amin'ny fanavaozana ny saina. Azo ovana tokoa ny saina izay fohy be ny toetra. Rehefa vitantsika izay anjarantsika izay dia mampanantena anao ny anjarany Andriamanitra. Izy no anao ny fandidiana io fo maditra sy io saina ratsy io. Hoy izy eo amin'ny Ezekiel 3:5 ka hatramin'ny 7:20. Dia ho fafazako rano madio nareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny falotonareo rehetra sy ny samponareo rehetra no anadiovako anareo, ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoroko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka. Izany no fandidiana tian'ilay mpitsabo fanahy atao amiko sy aminao ry mpiaino namana. Fandidiana ho famonjena izany sady tsy maintsy mandalo amin'izany izay rehetra te handova fiainana mandrakizay. Andesika hivavaka eto ampamaranana. Misaotranao izay ray masonao satria mbola manana fanantenana ny amin'ny iovanay anahaka ny toetranao. Ampio izay anaiky ny hodiovina sy ny fanomezanao fosy fanahy vaovao ato anatinay. Izany vavaka izany dia angatahanay aminao amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany. Amen.
AWR. Téléphone 033 37 106 13. 034 06 797 62. Raio miantra ty fomahantra riraio nisandrinao anasitra naniratra eny amelako ireo tanatao riraio fitiavana antsoko iana umetokizao ni saiko riraiko ubasamako iana anasitrana toko iana anasitrana iana raio mahantra menatra mangaiari raio fitiavana antsoko iana Zay lay monja ny fanantinana. umetokizao ni saiko riraiko ubasamako iana anasitrana toko iana anasitrana iana raio mahantra menatra mangaiari raio fitiavana antsoko iana. Feon'ny piaino. Feon'ny piaino. Dia manolotra arahaba ho anao manaraka izao fandaharana andrenesana ny feon'ny piaino izao indray ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana na ny AWR. Anaraka fijoroana vavolombelona iray isika amin'ity anio ity. Tsaronao moa le teny izay voasoratra ao amin'ny Salamy 7:1 manao hoe eny na dia mandeha mamaky ny loha sahaliko ny fahafatesana aza dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra. Fijoroana vavolombelona mahakasika izany indrindra ary no entin'Andriamato Rakotondrasoa Jules avy any amin'iny faritra amparafara vola ambondrina iny izay ampaherezana anao piaino ko dia miano finaritra tompoko. Voalohany indrindra dia misaotra ny mpitantana ny radio AWR izay manentana ny fandaharana rehetra maneran-tany. Ny tenanay moa dia tonga eto miaraba ny namana rehetra ny maneran-tany mba momba ny fahasoavan'Andriamanitra avokoa isika mandra-piavina eny amin'ny raholanitra. Ny hatongavana eto dia izara fijoroana vavolombelona. Ny tenako moa dia Rakotondrasoa Jules avy any amin'ny distrika n'Amparafara-Vola amin'ny fiangonana atao hoe Ambondrina. Nisy zavatra anankiray izay mba tiako hijoroana vavolombelona eto satria hatramin'izay dia ohatrany hoe nanjavozavo ihany hoe miaro ve Andriamanitra ka tamin'ny 2 amby 20
janoary 24 dia nisy zavatra anankiray zay tena hoe nampiaiky ny foko ary tena misy tokoa ny fiarovanaandriamanitra. Tamin'ny oaliny 20 janoary 24 dia nisy dalo niakatra tao an-tanànambondrina ary velona ny kirikoa ny antso ny vahoaka satria tokantrano anankiray zay manana omby teo amin'ny 20 isa teo no tafian'ny dalo tao ka rehefa ny antso izy ireo dia nivoaka daholo ny fokon'olona ary ny fanenjika tamin'ireo dalo ireo. Ny sasany moa natahotra fa nisy namana fa lasa zany nandeha nanaraka an'izy ireo ka rehefa nandeha eo amin'ny 1 kilometra latsaka teo zany dia nasitrika ireo dalo ireo le omby tao anaty katsaka dia lasa taloha ny valolahy zay nandeha nanaraka an'ireo omby ireo fa ny omby navelany tao. Da rehefa lasa tany aloha dia nytelefona tao an-tanàna indray reto valolahy reto hoe le omby iny tsy lasa nankaty fa andanina reo makany anosy kely jereo fa misy lalana tokony voan'ny omby any. Tamin'izay fotoana zay dia ny salasala be ny olona dia za moa ny teny hoe andao le retsy andao dia nisy fitolahandray zahay no nakany anosy kely. Rehefa tonga tany anosy kely zay dia niantso tamin'ry zalahy reo indray hoe nanahoana nga le omby fa tsy lasa ty dia hoe ngamba lasa ny andranomena zany fa alao koa iverina izahay dia niverina ry zareo zay indray zany nanitsy ny fanatona amin'izy ireo. Rehefa tafatsaka ny rano zahay fa hoany amin'le toerana atao hoe ambalalonty zany hoe avaratra kely ny sitrian'leo nanitriny zareo le omby dia nahita ohatrany azavazavana nanjelanjelatra zay ay zany izy io jiron'ery zalahy reo ka zay mihevitra hoe jiron'ilay namana ireo izy io kay zany izy ireo dalo ireo no nanao ny mitselatselatra ny jiro. Ny zavatra hita tamin'izay dia nandeha zay lalankely zay fitolahandray zany zay niaraka za zany ny farany aloha ary za koa ny antitra indrindra satria mbola tovitovy lahy daholo izy ireo. Dia ny akaiky zay ny akaiky dia hita ihany le jiro. Tamin'izay fotoana zay dia ireto izareo avy dia zay zany mihevitra hoe le namanay ihany izy io kay zany izy ireo efa reto dalo reto ny efa avy manafanatiny ary ifanena amin'ny toerana io. Tendrombohitra kely avaratra ary tendrombohitra avoavo ny atsimo. Za zany ny farany aloha milahatra tsara satria lalankely tsotro ny arabe zany fa milahatra. Rehefa tokotokony eo amin'ny 7 metatra eo satria manjavozavo maizimaizina ny andro dia niteny azy zany hoe ary iza niaraka tamin'izay dia tifitra variraraka no nitsenanay ary teo dia nandositra daholo satria fa fankatazana moa zany fa zany io manjavozavo kely fotsiny ny fankatazana zahay dia nandositra daholo le namako enda zany ny telolahy ny enatsimo ny telolahy ny anavaratra. Za tsy afaka nandositra tsony satria efa mifanatrika dia tonga dia nandry fotsiny azany nandry ny anatsimo ny bozaka tsy madifitra hatra amin'ny lohalika akory akanjo ba volondomitra zay no nanaovako dia tsy afa nihetsika tsony azany fa dia efa teo avy izy efa da zany izy ireo nienjero eny za zany efa akaikin'jareo eo hoe raha nitsangana zany dia tonga dia efa tsisy hevitra mihitsy ny tao an-tsainako dia tao am-poko tao dia niteny mangingina mba rovy aho Andriamanitra ary tamin'ny ora sy egondra io dia efa neritreritra mihitsy aho hoe zay angamba mifarany. Ny zavatra nahavariana koa ty pobasy be ty dia mba tsisy vozay fitolahy eo na ray aza dia teo zareo moa nitsangatsangana teo raha mitodika mena varatra zareo mitodika mena tsimo zareo ny lalankely io satria eo amin'ny 9 metatra na 5 metatra eo miala ny lalankely io nandry io tsisy zavatra manakona fa tsy radriaka kely zay dia inona zavatra nitranga tsy nitodika anakany aminahy mihitsy zareo. Za moa zany tsy afaka nietsika fa dia teo dia niandry teo dia hoe le teny hoe arovy ao Andriamanitra zay teny zay ihany zany
ny tao ampoko tao de nijanona ty tokony 3 minitra teo zareo de nikisaka ny anandrefana hoe andao fa sao de mbola mipitsapitsa to ry zalahy reny de nandeha tao ry zareo de rehefa nandeha tao zareo lasa tokony 7 metatra zareo de nikisaka tahaka an'ireny biby lava reny zany a fa tsy nitsangana fa misy kininina voavin'ny kapaina zay zany eo amin'ny 30 metatra miala amin'io nandria koa de nikisaka moramorana kao a dia tonga tamin'ny vody azo de niverina indray ry zareo de ozy zareo tsisy latsaka mihitsy zany ry zalarina de anankiray aza de zay vo nitsiolotsiolo teo am'le toerana natoriko teo namididina teo hoe de tsy nisy latsaka mihitsy ve izy reny tsisy naratra ve izy reny niodikodina teo zay zany fafambanatin'le vody kininina voavin'ny kapaina misy an'le tsirony dorobina reny de niafina tao moa zany zay zavatra nahavariana zany misy fifandraisana ny telefôna foana zay ny tany amin'ny tanàna de zao raha ohatra moa ko hoe naneny ny telefôna de tonga de samboropotsiny teo fa tsy nisy niantso mihitsy aloha de rehefa lasa elaela zay za vo naharitreritreritra hoe alana ny bateria ao anatin'le telefôna zany mba tsy isy antso intsony de teo moa zany a de nifampienoeny teo ka ny zavatra tsy fantatro tamin'izay fotoana zay ny hoe ahoana ary ny mba tsy nahitany zareo anaty de zay lazaiko hoe misy ny fiarovan'Andriamanitra ny temy manay moa zany tamin'ny batisako de eo amin'ny Josoa 1:9-5 io zany le teme tamin'ny fotoana rehetrarehetra nanomezana ny teny io a de ohatra ny zavatra nofinofy ihany le izy le teny moa de hoe ny teny menin'Andriamanitra any Josoa hoe aoka tsy ala ao ambavanao ity bokyny lalàna ity fa saintsaino andro manalina de nitapany 7 ndray de hoe tsy efa nandidy anao va aho aza matahotra na mivadipo fa ombanao Jehovahandriamanitra ao am'izay rehetra aleanao nafinaritra zany teo natsarovako ny teny hoe momba ay tokoa zany Jehova Andriamanitra tamin'izay fotoana zay de niverina tany an-tanàna rehefa niala kelikely teo zay de navidiriko tanaty bateriko indray ny telefôna de niantso tany an-tanàna de ozy ny tany an-tanàna ina ngale po basy be teo iny ozy izy fa nisy ny tifitra zay de hoe le valolangy voatifitra ny anaky telo le teo antsinananay zany voatifitra ny anaky telo tamin'izy ireo ary naratra avokoa de nentina tao amin'ny dokotera fa misy dokotera retirety dokotera Ronez zay zany teo amin'ny tanàna io ihany de niverina tany amin'ny de nentina tao amin'ny dokotera tao ny anankiray de niverina tany an-trano de mbola tsy hitany ny anankiroto amin'izy ireo zany mbola tsy hitandray de tonga tao an-trano de ozy ny olona tao hoe ahoana ary ny hevitra andao atadiavina reny olona reny tadiavina ahoana reny olona reny andao tadiavina fa de reo azao ny anankiray io mba hitantsika io maratra io ny tsabona zao de mba hositriny de amin'ny tialina mangina aty ve de apetraka any le sisa tavela fa andao tadiavina izy reny de za moa zany nikiry hoe andao teny tamin'le olona tomponompo te de andao ajerena le olona ijery an'zany andao ajerena le olona fa sao de maty any le olona maratra ve de vela danininy atsika marapareny andro de lasa zay nandeha nitady an'le olona de ny anankiray moa zany hita ihany satria fa niafina kosa fa narehetra voatitra tamin'ny andilany teo izy de fa nandamaka tanatinala mangazo zay de tamin'izay fotoana zay zany a de hita fa ny anankiray zany de tsy hita ka le tsy hita ndray zany tsy naratra izy fa vokatry le fatairana sy ny fisitrina satria izy zany rehefa nitifitra re namandre de nianjera ho azy koa izy de le nandositra ninjenre daly rehefa nihevitra hoe fa maty teo izy de nandadindre izy de nisitrika ka ila rangay moa zany de tsy nivoaka mihitsy io raha tsy maraina ny andro zay vao nivoaka izy zany henoko anareo izy nitady anaty fa zaho izy nderitretriko de mbola iveriko reo daly reo ihany de tsy niteny mihitsy aho izy izy fa niandry ny andro mazava zay vao nivoaka nisy zava-dehibe nafinaritra tamin'izay fotoana zay de le aomby moa zany tsy lasan'le daly fa nafeny ny tao anaty katsaka tao efa nanakintana daholo ny lampo deposy ny teo an-tanàna de tsy santsony naka an'le aomby tao anaty katsaka fa lasa ry zareo nandeha ka nitiako lazaina zany jorona vavolombeleto de aoka hatoky isika fa tena miseho ary miaro
tahaka ny arovana ny renina tsipy tanaty lafolo misy afo mirehitra, renina tsipy tany anaty lavaky ny liona. Raha mahatoky isika ka miankina tanteraka amin'Andriamanitra dia tsy avelan'Andriamanitra ho faty amin'izay zavatra tsy tokony hahafaty antsika. Ny faniriako dia mba hanana antsika tsiraray avy finoana, satria zany rehetrarehetra zany dia maneho finoana ary mampatoky ny fisiana ny fiarovan'Andriamanitra, ka mba hampitombo ny finoana manerana ny tany. Ary zany finoana zany dia mba hatonga antsika hitsenany Jesosy eny amin'ny ranolanitra, ka dia manao mandra-pioana amin'ireo mpiaino rehetra maneran-tany ho an'Andriamanitra ny ny voninahitra, ho antsika kosa ny fahasoavana mananambiampy azahoantsika mijoro vavolombelona hatramin'ny farany. Amen. Dia misaotranao indrindra tompoko nitondra izany fijoroana vavolombelona izany ho fampahirezana ny mpiaino antsika, ka vao maika hanamafisana trano ny fahatokiana sy ny finoana n'ilay Andriamanitra ray velona sy mahery, arak'izay voalaza ao amin'ny Salamo 9:2 sy ny 10 hoe: Andriamanitra no aro soero antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy hatahorantsika, na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra. Amen. Dia hatreto ihany koa aloha ny androany. Ity ity no entinay mametraka ny mandrapitafa ho antsika mpanaraka ny fandaharana feon'ny mpiaino. Na manao fanjaniaina sy ny teknisianina naharitiana no nanolotra izany ho anao teto. Tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andremitansoa. Mandra-piona indray ary. Apetrako aminao Andriamanitra ny fiainako rehetra, ka antananao ao no hitoetra. Apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrika aza, fa antananao no toerana sahaza. Boraiko aminao ny tsy ambaratelo sy ny alahelo, zay mamelovelo ty zazay very matsiaro rery. Aza foy tazony amiko foy, apetrako aminao Andriamanitra ny fiainako rehetra, ka antananao ao no hitoetra. Apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrika aza, fa antananao no toerana sahaza. Hatreo ny asa hanavanandro, arao ny kinasa ianao no hitandro. Tolory ny sandry ny fianakaviana, ianao no andry ori tompotina. Zay lay onja ny fanantenana, Ny zava-mitranga, ny lanitra manga, ny rao mitatao dia antananao. Ny lali ny drindra ato an-tsaiko, iriko irindra aminao riraiko.
rehetra apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrikaza fa antananao no toerana sahaza. Ny vatako tontolo na diany sy diam-bolo ankiniko aminao ampelantananao aretina mamely tsy hay velively izaho handrisaina ianao tomponaina nalavana foy ny diako eto an-tany ianao no hanjoy iaya iatrany fa ho fatratra loatra ny fiainako ankoatra ny mandrakizay aminao riray. Apetrako aminao Andriamanitra, apetrako aminao ny fiainako rehetra, apetrako aminao ary eo ano toetra, apetrako aminao raha sitrakao, apetrako aminao na tsy mendrika azy, apetrako aminao eo atsandrinao, apetrako aminao eo ny toerana sahaza, misaotra tompo. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy indray ny namana mpiara-mianatra ny soratra masina aminao. Richard Andrianjatovo no manoloananao amin'izao fotoana izao, manasanao mba hiaraka nondrika ny loha fa hivavaka isika. Sotra raha eo, mankasitraka, mankatelina satria tianay ianao ary tsy manaraka anay noho ny tsy fombiasanay, tsy manaraka anay noho ny adalanay, fa tena mpamindra fo marina ianao. Koa dia sorana be diabe ny fitantananao sy ny fanampinao ary ny famelomanao anay indray amin'ity anio ity ka natratra izao andro anio izao. Hianatra ny teninao izay, oka mba mifanahinao masina, mba anokatra ny sainay, ny eritreritray ary ampitoetra ny teny izay ianaranay ao anatin'ny fonay sy ny sainay ary ny eritreritray ka iainanay zany eo ampiandrasanay an Jesosy Kristy zanakao izay ho avy tsy ho ela eny amin'ny raha ho any lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny olana ateraky ny trosa, izay ny lohateny androany. Mandritra ny andro vitsivitsika dia iresaka momba ny trosa, ary aniotsika dia hijery hoe inona moa zany ny olana ateraky io trosa io. Andaontsika mamaky teny avy hatrany. Deutéronome toko 7:20, ny 9:1-2, ny 9:2. Deutéronome toko 7:20, ny 9:1-2 ary ny 9:2. Toy izao no vivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia hasantratra Jehovah Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao, raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ianao. Ho voany Jehovah ho anao ny lanitra trano fitehirizan-tsoa, handatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra, ary hampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy hisambotra. Misy teny fikasana amin'izany andininy voavy vakintsika teo izany. Trosa moa ny resantsika eto, dia izao le andininy farany indrindra.
hampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy hisambotra. De mipetraka mifanontaniana hoe efa tanteraka eo amin'ny fiainanao ve zany teny fikasan'Andriamanitra zany sa mbola tsia? Karazam-pikaroana maro no maneho fa misy antony lehibe anankitelo mahatonga ny olona hanana olana ara-bola. Andao tany saintsika eto izy ireo araka ny laharan'ny fisehoany matetika. Inavy moa izy ireo? Ny voalohany de vokatry ny tsy fahalalana. Ny faharoa de vokatry ny fitiavam-bola tafahoatra na vokatry ny fitiavatena. Ary ny fahatelo farany de vokatry ny toe-javatra ratsy manokana manjoa. Andao jerentsika ny voalohany. Ny voalohany de hoe vokatry ny tsy fahalalana. Olona maro eny fa nareo izay nandalo mpianarana aza no tsy malala na inona inona ny momba ny fandrarahana ara-bola. Tsotra fotsiny. Tsy mbola fantany ny fitsipika ara-baiboly na tsy mbola fantany ny fitsipika tsy mifandraika amin'ny fivavahana mikasika ny fitantanana ny vola. Misy fanantenana nefa ny amin'izy ireo. Ity lesona ity zany de aneo amin'ny fomba tsotra ireo fitsipika ary aneo ireo fomba ampiarana izany fitsipika izany. Zay no mahatonga ahy anasanao hoe oka mba hanana fahalianana ianao. Ny antony faharoa mahatonga ny olona hanana olana amin'ireo resaka fitantanana ara-bola io de ny fitiavam-bola tafahoatra na ny fitiavan-tena zany. Manoloana ny dokam-barotra samihafa sy ho fanomezana fahafaham-po ny faniriana ny tenany manokana de mivelona mihoatra noho izay ananany ny olona. Loza moa zany ny ateraka ireny dokam-barotra ireny fa rehefa miverimberina ireny dokam-barotra ireny voasarika ihany ny ankabetsany. Voasarika ihany ny maro. Ary na de tsy tokony hanao an'le izy aza izy na de tsy tokony voatarika izy de iny fa lasa aiza re misy an'izany de miazakazaka. Nefa ny ananany tsy maharaka. De vokatr' izay zavatra zay de tonga ny fasairanana ara-bola. Vokatr' ireny dokam-barotra reny de lasa manenjika inona reny fiteny malagasy malaza azy hoe randrana manendrika ny hafa. Tsy mipetraka amin'ny trano sahazany volana izy. Tsy mitondra ny fiara sahazany volana izy. Manenjika fitafiana lafo vidy izy. Tsy takatry ny volana nefa reny. Betsaka amin'ireo olona reo mihevitra fa mantra loatra izy ka tsy afaka ny andony ampafolony. Vokatr' izany de miaina ny fiainany tsy misy fahendrena izy. Le hoe tsy misy fahendrena eto de tsara ny anasongadinana hoe tsy mahafantatra n'izay tokony ataony. Ary tsy vitany hoe miaina ny fiainany tsy misy fahendrena izy fa ny fitahian'Andriamanitra zay nampanantenain'Andriamanitra azy de tsy iainany akory. Zao anefa misy fanantenana ho an'ireny olona reny. Saingy mitaky fiovam-po zany ary mitaky toe-tsain'ny fahalalana oniny. Tadidio fa ny dokam-barotra de mikendry ny ati-do, mikendry ny ao amin'ny saintsika lalinao, mandeminy ao an-tsaintsika izy de rehefa lemeny ny saintsika de mora aminy mamily antsika ho amin'ny lalana diso sy tsy izy. Ny antony fahatelo indray mahatonga ny olona ho sahirana ara-bola de ny toe-javatra ratsy manokana manjoa azy. Ohatra amin'izany mety mandalo tsy fahasalamana tampika izy kanefa tsy nanana fiatoana ara-pahasalamana sahazany zany. Na koa nahazo vady mpandany lany fatany izy de veo ny lozany. Vokatr' izay de mikorotana ny sainy de tsisy mandeha am'izay laony ny fiainany. Mety nisy ihany koa loza voajanahary na motika ny fananany na teraka tao amin'ny fianakaviana mahantra izy. Tombo tao anatin'ny fahantrana lalina izy ireo. Zao anefa misy fampanantenana ho an'ireny olona reny. Ary reny olona reny de afaka manantena fa mbola ho afaka amin'izany fahasairana zany izy indray andro.
na dia sarotra aza ny lalan'izy ireo dia azo resena tsara zany fahasairanana zany mety ho avy amin'ny fanoana ny namana kristianina ny fiovana na ihany koa avy amin'ny torohevitra fanampiny mpanolotsaina manina toe-panaraka an'Andriamanitra na koa avy amin'ny asa mafy ampiarahina amin'ny fanabeazana tsara tadio tsara fa ianao rehefa mazoto miasa dia asio fahalalana ane miaraka amin'iny mba mahazoto manao an'ireny fiofanana reny dia ampiaro ny fiofanana aveo fa hitanao ivoatra be ny fiainanao ary tsy tokony ho adinitsika ihany koa fa mba hialana amin'izany fahasairanana zany dia tadidio mandrakariva fa ny fitahiany Jehova ny fitondran'Andriamanitra zay ihany no afaka anao ao anatin'ny fahasairanana tsy tokony hialanao zany ary tsy tokony ataonao ambanin-javatra izany fa matoy ianao velinaina tahaka an'izao dia zao mbola eo Andriamanitra ary tokony idodododo eo aminy ianao rehefa tonga amin'ny fahasairanana Andriamanitra irery ihany no toko ho antsika rehefa ao anatin'ny ady sarotra ianao dia io Andriamanitra io tsy manary anao zany mihitsy efa niainako izany io Andriamanitra io tsy mafoy ny zanany zay midodododo mandohalika eo anatreny koa na inona antony eny na dia avy amin'ny fadisoanao aza mety natonga anao manantrosa dia zao azo amaivanina tsara izany ovay ny fomba fiaina fantaro hoe inona ny maika inona ny lahara-pamena eo amin'ny arabola rehefa vitanao zay zavatra zay dia tsy anana olana arabola ianao miaraka amin'ny fitahian'Andriamanitra sy ny fitondrana mampidoza manko ny fitiava-karena be loatra ary ny famaikamaikana zany hoe hanakarena zany dia hoy ny anatra nataony Paoly ao amin'ny Timoty 2:1-5 fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ao ambanin'ny fianinana fa tsy nitondra na inona ho amin'izao tontolo izao isika sady hita fa tsy hahatondra na inona hiala fa raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany ary zay tahana-karena dia latsaka mifakampanahy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandentika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana zany voalazany tenin'Andriamanitra amintsika ny fitiavana te-hanakarena tampoka anie mahatonga nyreny olona miditra amina fikambanana miafina resaka vola voninahitra sy nisan-karazany ireny atao daholo hatramin'ny famonoana olona dia voalaza amin'ny baiboly eto fa fandringanana sy fahaverezana ny farany manome fotoana anao indray ny namanao Risarandrenjatovo ary manasanao hatrany mba hiazakazaka rehefa tonga ny ora tahaka izao tao ny manodidina mba hiaraka hianatra ny soratra masina amintsika mandra-piona tompoko Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feofanantenana.org.